Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage, vous présente Zaatan. Fandarana Zaatan indray no mitsidika ny tokantranonao tompoko lasy tompoko vavy arabaiko ianao any sady ihany koa asaiko hanaraka amin'ny fandarana hatramin'ny farany ho amin'ity anio ity. Atao anatin'ny tapany voalohany amin'ny fandarantsika androany dia mbola hoentiko andigo ianao hijery indray ny hôtely na ny trano fandraisam-bahiny any amin'ny faritra Antsiranana iny. Maro dia maro izy ireo ary samy manana ny maha izy azy avy na eo amin'ny endriny izany na eo amin'ny ao anatiny izany hoe décoration fa indrindra dia mamaly ny fentriraisam-pirenena eo amin'izay trano fandraisam-bahiny izay indrindra fa eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny fampiasana ny angovo hazavaozina. Tsapa ihany koa fa nomezaka ny manakaiky ny mpanjifa ary mamaly ny filan'izy ireo mpandraraha eo amin'ny sehatra fizahantany any amin'ny faritra Antsiranana iny tsy ambakan'izany mofo karakaran'izy ireo ny sakafo izay tsy afa-misaraka amin'ny fitsangatsanganana. Atao anatin' ity fanadihadiana voalohany ity ihany koa no anarahantsika ny tolotra eo amin'ny fanofana fiara mpitondra mpizahantany any Antsiranana, eo ihany koa moa ny olana izay sedrainy ireo mpandraraha eo amin'izay sehatra fizahantany izay. Tsy ampiandrelanao fa andeha arahantsika avy hatrany izay tapany voalohany izay. 30 minitra miala eto an-tampon-tanàna Antsiranana mandrapahatongavana any amin'ny trano fandraisam-bahiny ho tsiditsika rehefa avy eo dia efa tombony sahady ny fahafahana manaram-po amin'ny fitazanana ny nosy-lonjo na pain de sucre ao anatin'ny Baie du Diego. Ato ampitany ny montagne de français azo atao tazan-davitra ihany koa. Mantasal Resort à Madagascar 4 étoiles standing, trano fandraisam-bahiny tokana manana kintana efatra aty Antsiranana, miatrika ny Beny Andovokonko, mifanila amin'ny Baie de Sakalava. Le Mantasal Resort est un écologe qui a ouvert ses portes en août 2016 et nous sommes un établissement de 4 étoiles de standard écologique qui fonctionne entièrement à l'énergie solaire et aussi l'autosuffisance au niveau de l'eau. Tourisme durable na fizahantany maharitra no ifotoran'ny fampandehanana asa sy fampandehanany raha rehetra eto. Asongadiny eto ny kolontsaina malagasy mampiavaka ny fahatridiana, ny haingo, ny fandraisam-bahiny, ny fandrahoana sakafo, ireo rehetra ireo no atambatra amin'ny any tandrefana. Le potentiel, c'est que nous avons déjà premièrement la vue sur l'océan. Les chambres sont de standard au niveau international et aussi le service est de mise aussi dans notre resort. Antes zegny chambre vue mer mahita ranomasy fa somary efa maizikizika tsy hita. Misy coffre-fort, misy minibar à la disposition des clients. Télé, Miss 10 chaînes à la disposition des clients. Ici, j'ai une toilette. Miss sèche-cheveux. Nous proposons des tarifs à partir de 75 € et nous avons, le petit déjeuner inclus et le transfert c'est en option. Et ici c'est la cuisine. Notre spécialité c'est les fruits de mer. Mais on utilise des produits bio et local, en mélangeant avec les épices du nord. Je vais flamber le magret avec whisky, cognac et après je déglace avec le vin et une liaison avec les fonds de crevettes en ajoutant les fumées des langoustines. Et puis il y avait une deuxième réduction avec le vin et monté au beurre. Et ça, je mélangerai après avec le fruit de mer. On a un goût spécial toujours avec la cuisson des fruits de mer mélangeant avec les épices, du poivre sauvage, du poivre en grains et puis on utilise des épices étrangères comme le masala et le curcuma et curry mélangeant avec les gingembre, oignon, de l'ail. Et puis surtout le marinade on mélange avec de l'huile d'olive et pimenté.
c'est un peu relevé. Bon appétit à tous et bienvenue à Mantasal. Fruits de mer na hazan-dranomasina miendiendy na mitonitony kosa sakafo malagasy no be mpangataka indrindra amin'ireo vahiny misakafo eto amin'ny restaurant Le Boiron Mantasal Resort. Oui, chef Julien, mitovitovy amin'izay koa ny zava-pisotro rehefa makamakaina eto amin'ny baobar. Misy toerana natokana ho any ankizy eto raha ampianakaviana, toerana fanaovana fitness izay ankalamanjana no mampiavaka azy. Kosa satria valovolana anatin'ny taona ny fitsokan'ny varatra azy eto Antsiranana dia mahazo tombony manokana ireo mpitia fanatanjahantena mahery herisetra an-dranomasina toy ny windsurf sy ny kitesurf eto amin'ny baie ny Andovekonko. Nous faisons des excursions, je veux dire dans les environs, comme le côté de la mer d'Émeraude, la baie des Pirates, en même temps aussi les Tignes Rouges, je veux dire de la région Diana. Miatrika ny mer d'Émeraude ato indray no misy any Babaomby Island Lodge, trano fandraisam-bahiny miavaka amin'ny fandalana tanteraka ny voajanahary. Taratreto ilay natiora kintana dimy izay mampiavaka ny Madagasikara manerana an'izao tontolo izao. Alors au départ, on voulait une structure la plus intégrée dans la nature. Et le fait d'avoir une tente, ça évite de faire trop de construction en béton, parce qu'on n'utilise que des supports en bois avec des toits en feuilles. Donc l'idée c'était de ne pas dénaturer la nature. Si jamais demain on s'en va, la nature reprendra ses droits. Et nous on voulait que ce soit un lodge totalement intégré dans la nature, parce que c'est ce que cherchent de plus en plus les gens. Ça c'était la première idée. Et la seconde c'était aussi de se dire que dans un endroit avec autant de végétation, d'insectes et d'animaux comme Babaomby, un endroit très protégé, très préservé, la tente c'est totalement hermétique, parce que quand tout est fermé, il n'y a rien qui rentre dedans, donc on se sent encore plus en sécurité. Et puis enfin, à l'usage, on s'est rendu compte que les clients adoraient. Eux, ils ont tous dit gardez les tentes, parce que quand on est dans des maisons, il fait chaud. Donc on a gardé nos tentes qui sont finalement des petites maisons, puisqu'on peut tenir debout dedans, il y a des vrais lits. Parfois il y a des gens qui pensent que c'est des tentes comme des petites tentes Décathlon. Non, là c'est vraiment des tentes maison avec des armatures. Donc en fait c'est finalement ce qu'on va garder. 550 € hatramin'ny 520 € isan'olona ny sara-patoriana. Efa anatin'izay ny sakafo, mpitia fanatanjahantena kitesurf sy windsurf ny tena mpanjifa azy. 5 andro farafahakeliny ny faharitan'ny mpanjifa mandalo eto ary Européana ny ankamaroan'ireo teratany vahiny 80 mpandalo eto isan-taona. On a eu vraiment beaucoup de gens du monde entier qui sont venus. J'ai tenu un petit répertoire, je crois que je suis déjà rendu à 70 ou 80 nationalités. On a beaucoup de gens de l'océan Indien qui viennent, de Mayotte, de la Réunion, d'Afrique du Sud, de l'île Maurice. Et sinon, on a beaucoup d'Européens d'Europe du Nord, des Scandinaves, des Nordiques, Danemark, Suède, Norvège, Finlande. On a beaucoup de Suisses. C'est des pays qui aiment bien le principe des écologes, voilà. Tsy mandeha lavitra akory fa eto avokoa no amokaran'ireo sakafo aroson'ny vahiny, anana sy légumes ohatra, ankoatrin'ny trondro sy hazan-dranomasina sokerina fotsiny eto amin'ny mer d'Émeraude. Mazaka izy koa olo mihinana zegny ndray zato izy koa olo mihinana, fa izy koa olo mandry ndraiky zegny izy eo amin'ny 3 eo zakan'ny hôtelinay, fôtony 520 zegny lodgenay ato. Kosa satria anaty ala dia feom-borona sy ranomasina no mifandimby mandravaka ny fotoana ialanao sasatreto amin'ny Babaomby Island Lodge. Na somary mafimafy koa aza ny fitsokan'ny varatra azy, malefaka izany rehefa ato anaty tranon'ilay fa voaron'ireto ala ketroka reto. Moi, j'incite et j'invite les gens à nous rejoindre, à venir découvrir cet endroit qui est sublime. C'est un endroit qui est accessible toute l'année. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même des mois où le vent est très fort. Donc il faut quand même prévenir les gens que ici le vent est fort, il y a des vagues. C'est pas comme à Nosy-Bé ou à Sainte-Marie, tout tranquille. C'est quand même plus un endroit pour des passionnés de sport de glisse. C'est moins un endroit quand même de farniente et de repos. Au revoir. Salut. Bon retour, bon voyage. Tonga soa eto amin'ny Nature Lodge, trano fandraisam-bahiny nisokatra tamin'ny taona 3 mandala ny fizahantany maharitra na tourisme durable sy fampiasana angovo azo avoziny. Mety kokoa ny miantrano aminy raha hitsangatsangana ny montagne d'Ambre sy Tignes Rouges aty Antsiranana. Amin'ny jeny hoe ny anarany hoe nature zany dia tsy mitovy amin'ny hôtely any amin'ny ville le izy. Ataontsika 80% ny infrastructure zany dia azo bolo daholo. Tena mampisongadina azy amin'izao fotoana izao efa 100%
solaire zao hoe nature lodge. Dia raha antsika malala ampahafantarina anareo zany fa ny rano mamatsy ny Diego dia rano avy aty Montagne d'Ombre. Dia misy rano foana zany mandalo amin'ity toerany izay avy any amin'ny Montagne d'Ombre. Miala 500 metatra avy eto misy ny captage. Misy rano mikoriana avy any ambony any dia nanaovana bassin de captage. Dia misy pompe immergée ao anatin'io bassin io izay pompe ahodiny ny herinaratra avy amin'ny masoandro any mameno château d'eau anankiroa. Dia manana rano foana izay mandavan-taona. Mihoatra 5 metatra toradro ny fenitra takina amin'ny trano fandraisam-bahiny ny efitrano fatoriana eto amin'ny Nature Lodge. Izany hoe raha tokony ho 20 na 20 metatra toradro eo ny fenitra takina, 30 metatra toradro ny ato amin'ny Nature Lodge. Tsy faina amin'ny 7 alina sy 3 ariary isan'alina, 5 alina ny sakafo. Misy 12 bungalow, 35 mètres carrés ny alehibeany zany. Dia mba ialan'ny mpizahatany mivezivezy loatra makany Diego zay 32 km ny alavirany. Dia natsanga ty hôtely ty mba ahafahan'ny mpizahatany na misakafo ny tonga na matory ato indray alina vao manombodia. Averiko eto fa io ny parc voaloha nisy teto Madagasikara. Asongadiny eto ny kolontsaina malagasy amin'ny fanaka, loko marevadrevaka, rehefa amin'ny alina dia toa mampanofinofy paradisa. Tono azy noho ny fifamenoan'ny fahazavana sy ny fahanginana ny eritreritra. Fialan-tsasatra koa moa no atao ka mendrika izany. Na io aza nefa dia mbola isika malagasy ihany no teratany vitsy anisy indrindra misitraka fahafinaretana avy amin'ny foto-drafitrasa voankazo toy izao. Taloha zany dia nibatoerana frantsay. Fa tato ato zany vao taonany teo eo zay. Dia lasa nihita daholo ny nationalité rehetrarehetra. Fa nihita koa zao misongadina amin'izao fotoana izao no ny fisian'ilay vol Italie à Milan mosy be dia maro ny italiana tsidika aty zany. Raha eto an-tamin'ny tanàna Antsiranana indray dia mijoalajoala manome endrika ny tanàna ny Grand Hôtel kintana 3. Izy no mahavantana ny mpivahiny matetika amin'ny maha afovoan-tanàna azy. Tsy lavitra fa 10 minitra tsy mihoatra raha mandeha tongotra, 10 minitra amin'ny fiara raha miala ny tampon-tanàna Antsiranana ka hiantrano ato amin'ny hôtely Alamanda. Hôtely kintana 3 mifanila amin'ny Serana-tsambo eto Antsiranana miatrika ny Baie de Diego. Baie isan'ny tsara indrindra manerana an'izao tontolo izao. Hôtel en ville et au bord de la mer izay no filazan'ny vahiny azy. Manana efitrano fatoriana 12 amin'ny 30 metatra toradro antsoina hoe chambre premium, ahitana fandriana 2, salon, minibar, coffre, TV satellite, toerana fakahakana aina miaraka amin'ny zaridaina na terrasse meublée. Manana efitrano 12 hafa 20 metatra toradro antsoina hoe chambre standard ihany koa ary misy dobo filomanosana. Ny teratany frantsay ny betsaka raha oharina amin'ny teratany hafa mpandalo eto amin'ny Alamanda. Manaraka azy eo ireo mpandeha aradrara na missionnaire na mpandeha arabarotra na businessman noho ny fahazarantsika. Izany hoe ray ampahatelo ny mpandalo eto dia mpizahatany teratany vahiny, ny ray ampahatelo businessman izay voalazantsika teo ary ny ray ampahatelo farany mpizahatany avy eto an-toerana ihany. Trondro, hazan-dranomasina sy sakafo mampiavaka ny faritra avaratry Madagasikara miaraka amin'ny sakafo eropeana no aroso ho safidinao eto amin'ny restaurant Melville. Melville mahazaka couvert hatramin'ny 70. Fahafinaretana koa ny misakafo eto satria miatrika hatrany ny Baie de Diego. Tsy fivelomana sy fitadiavam-bola fotsiny fa tantaram-pianakaviana mihitsy eto amin'ny Cartifa ny fitantanana trano fandraisam-bahiny. Prénom Zankanet, Carl et Tiffany. Voilà, donc on a 14 chambres, des Miss de suite, chambre familiale et les autres standards. Miss restaurant, Miss piscine, beaucoup de mano location 4x4 et mano bateau quoi, la mer d'Émeraude, mano excursion. Deux par chambre ou 3 par chambre, donc on peut faire entrer même 30 personnes. Ouais. La spécialité en cuisine malgache et créole. Ok. Des nationalités les gens de la Réunion. Il y a français ou créole ou mélangé.
En même temps, j'ai accès à la cuisine pour les clients. Les clients m'invitent à la cuisine, de m'inviter où. Hôtel Ravinala i Cartifa, anelanelany 4 alina hatramin'ny 7 alina ariary ny sarany. Mety amin'ny fahefa-mividiny ankamaroan'ny sarangan'olona izay mikasa ny hiala sasatra dia Antsiranana fa na izay dia mbola ny teratany vahiny ihany no maro anisa amin'ny vahiny ato amin'ny Cartifa. Tourisme Diego, ça fait 2 ans. Tena tsy tafaboaka. Fotony tsisy vola la Réunion. 70% de clients n'est boka la Réunion. Donc si on coafka zay mahazo clients nationaux, donc ce sera Je pense que nous, les Malgaches, nous comprenons très très bien, nous qui vivons localement par rapport à ça. C'est juste des problèmes techniques liés au réseau du transport. Au niveau, je veux dire, réseau aérien, et en même temps aussi, je veux dire, les routes qui sont pas très aux normes, je dirais bien. Et c'est ça qui handicape un petit peu, et nous avons aussi le besoin de refaire les infrastructures pour que le tourisme puisse prospérer dans la région nord. Io zavatra io mety andeha ary tena mandeha raha ohatra zany ny aérien ny roplanina zany mampitohy any na Antananarivo na Nosy-Be maketo Diego ara-dalàna zany na ny lalana avy any Ankify Nosy-Be Ankify Diego vita tsara zay vita tsara izy taloha ary nameno tsara ny hôtely mihitsy izy taloha nandeha tsara izy tamin'izay fotoana zay ny olana ngeza zany amin'izao fotoana zao dia io lalana io fotony comme passer par Tana ro déjà mbala mandry nuit à Tana dès le lendemain vous mandeha aty en même temps ça coûte très très cher. Mikasika indrindra izay fitateran'izay dia niezaka namantatra ny kalitaon'ny fiara mpitondra mpizahatany eto Antsiranana koa izahay tato amin'ny Nazia Location. Le service ataonay zany resaka location de voiture avec chauffeur misy karazany telo le izy dia misy le tomobile ho an'ny haute autorité dia kokoa misy ny ho an'ny VIP reny businessman sy ny tariny reny dia misy koa moa le classique ho an'ny touriste malagasy na étranger zany. Tafiditra amin'ny assurance zao ny resaka responsabilité civile dia tafiditra amin'izay moa dommage corporel, blessure, décès ny passager jiaby zay tafiditra ao anatiny zany. En moyenne zany zay manao 150 000 ariary la location à la journée des hors carburant par contre le izy. Zay zao mandeha jusqu'à partie est la route de la vanille Sambava Antala sy Andapa reny fa reny zany ça dépend ny saison misy zany lefa avy be ny orana dia tsy makany zany zay ataontsika hoe début juin zany zay makany jusqu'à fin novembre mandeha any fa sinon manao jusqu'à Tana zany zay dia mandeha Majunga Tamatave zay ihany. Marina fa efa mama amin'ny ampahany amin'ny olana ara-pitaterana anabakabaka io nitsidina mivantana mandroso sy miverina avy any La Réunion voalaza teo iny ny kompania pitaterana anabakabaka Madagascar Airways tsidina indroa isan-kerinandro mampitohy an'ny Pierrefonds Antsiranana. Ato anatin'ity fanadihadiana izay hoarantsika manaraka ity dia hoentin'ny namanay Jaona Dimolotsalama any amin'ny faritry Morondava indray isika. Ampitahiny amin'ireo seha-piarina hafa moa izay manompo ny toe-karena Menabe ny sehatry ny fizahantany. Fa horesahany amintsika ato anaty fandarana ihany koa ny mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana, niezaky ny fitondram-panjakana ny toerana eo amin'izay fiarovana ny tontolo iainana zany amin'ny alalan'ny fitrandrana ny sehatry ny fizahantany. Anisan'izany ohatra amin'ny fametrahana ny angovazavozina, eo ihany koa ny fikarakarana ny rem-ponina manodidina ny toerana mahasarika mpizahatany ireny. Dia hoarantsika indray ary izay fanadihadiana izay. Ny faritra Menabe dia ray amin'ireo faritra miavaka sy midadasika eto Madagasikara. 7,4 kilometatra tsy mivady mandry ny velarantany izay misandraka amin'ireo distrika 5 dia Morondava, Mahabo, Belomorontsirobihana, Miandrovazo ary Manja. Ray tapitrisa io nisan'ny ponina misambana amin'ny lafiny efatra ny androm-piveloman'izy ireo dia ny asa fanjonoana ho an'ireo manamora ny ranomasina, eo ihany koa ny jono an-dranomamy,
fambolena ny fiompiana ireo manao ny asa fitrandrahana sy ny harenakibon'ny tany ary ireo miserasera amin'ny asam-barotra sy ny fizahantany. Mampalaza ny Menabe ny azandrano an-dranomasina midadasika raha teo ny velarantany anaovana ny asa fanjonoana hitrandrahana izany miainga avy any amin'ny distrikany Manja, Morondava ary mipaka eto Beloha. Maherin'ny iray tapitrisa taona isan'ny taona eo no vokatra azo izay manondraka ny tsena anatiny sy atobaka eo amin'ny tsena iraisam-pirenena toy ny Europe, Azia. Nanompanana ezaka manokana ihany koa ny lalam-barotra misitretra ny drakaka na krabe izay niarovana ireo alahonko mba ampirebolona azy io. Afa ny asongatsika eto amin'ny fandarana izany tany dia ny mahakasika ireo toerana mahasarika vahiny sy ny tompon-tany. Raha ny taremarika aloha dia ny malagasy no nitana ny lagana voalohany raha ny fitsidiny ity faritry ity tamin'ny taona 2014. Nanomboka niakatra io taremarika io ary tsy vitsy ihany koa ireo vahiny no tonga aty an-toerana. Raha isika aloha tamin'ny taona 2014 nanodididina teo amin'ny 11600 teo ny mpizahatany tonga taty. Dia tamin'ny taona 2014 nanodididina ny 21680 natana fiakaratra amin'ny 7,700 taty amin'ny faritry ny Menabe. Tena mahasarika mpizahatany aloha dia eo amin'ny allée de Baobab, ny eo amin'ny Tsing Bebe Mara, dia manao descente amin'ny Tsiribina avy ao Anjovazo tonga makaty Beloha sur Tsiribina sy ao amin'ny Kirindi izay ahitana valan-javaboary, biby, hazo. Ireo zany mbola be mpitsidika hatramin'izao. Tsy mandeha irery intsony ihany koa ny ministera tompon'andraikitra fa misy ny fiarah-miasa eo anivon'ny mpandraraha sy ny faritra ary handrenana tetikasa vaovao hampiroboroboana ny fizahantany. Toerana efa rotoky ny Douala ihany koa ny eto Kirindi efa misy ny fananganana fotodrafitrasa handraisana ireo vahiny sy paikady hanarenana indray ity faritra ity izay nanana ny maizy azy ary toerana misy ilay Reniala Masina na Baobab Sacré. Taloha dia rakotra alabe tany amin'ny 30 taona mahery tany. Saingy tato anatiny 20 taona moa dia niazakazaka be ny fanombana azy dia potika tanteraka zany ity faritra ity. Tao anatin'izany no natsapana sy nanaingana ny mpandraraha fa inona ny zavatra azo atao. Ny zavatra azo atao be dia be dia ohatra tamin'izay moa zany nanorenana n'ity hôtely ity izay sarihana mpizahantany satria eto akaiky eto dia misy ny Reniala Masina io. Nanomboka ny sin'ity fotodrafitrasa ity zany dia fa betsaka ireo mipetraka, betsaka ireo mankafy sy mijery an'ity tanàna ity zany hoe eo zany ny fizahantany, eo ihany koa ny fanajana ny Reniala Masina na i Baobab Sacré io. Ankoatran'izay nefa misy ihany koa ny tetikasa na ny fandarana sy rana amina mpandraraha tompon'ity hôtely ity ny amin'ny fametrahana na ny amin'ny fanarenana n'ity faritra simba ity ka ho volena tsikelikely hazo. Zany hoe niezaka ty amin'ny andeny voloma zany dia 5 hektara eo dia zay no zany isan-taona mba 5 hektara ka ao anatin'ny 5 taona na ao anatin'ny 10 taona dia faritra ho rakotra ala, rakotra zavamaniry ty toerana misy atsika ety. Zay moa ny tanjona sy ny fanirina raha mirotsaka soamantsara, raha ampy tsara ny rotsakorana. Ao anatin'izay ihany koa nametrahana sy ny voizana tetikasa anankiray dia ilay fanomezana jiro azo amin'ny masoandro dia atao koa ny anazava sy anazavana an'ity tanàna ity ny maika. Ankoatr'izay zany amintsika miteny zao ihany koa dia ny fanaovana rano fisotro madio na vovon-drano ho an'ity tanàna manakaiky an'ity faritra atao hoe misy an'ity hôtely goavana ity no misy an'io Reniala arovana na Masina io. Tsy efa misaraka amin'ny tontolon'ny fizahantany ny asam-pisiradia, tsy mbola tena manaraka ny lalana velona ny asan'izy ireo ka ilana fanarenana izany lesoka izany mba tsy ho vesatra eo amin'ireo tanora izay manompana ny antom-pivelomany eo amin'ity lalam-piarina ity. Eto Morondava aloha amin'izao manodidididina ny 80 eo ny guide touristique eto Morondava. Eto Morondava reny resaka fa raha manodidina région Menabe izy mihoatra lavitra ny 100 mahery. Fa ny manao ny asa resaka mpizahantany ny loueur de voiture fotsiny zao vao recensiana ivetivety mahatratra ny amin'ny 520 misy ny fiara eto Morondava.
nefa am'izay 20 am'izao zay ataontsika ngamba 30 efapolo am'roa any mbola miasa hatramin'izao fa ny olana kely sejany fotsiny zao nisy andehana mpiseradiana ny guide touristique avy eto toerana nandeha fitariana taminay fa efa maromaro andro mihitsy zao rô tsy miasa noho ny antony fitsabahan'ny guide avy any any ivelana tonga alaina genre de voyage mitsena reo mpizahatany aty raha mbola be da be guide aminay tsy miasa mba tokony reny aloha ny miasa voalohany hoe hitondra an'izay mpizahatany zay. Tsy maintsy apetraka tsara ihany koa ny fitsipi-talao eo amin'ireo mpiseritra isan'Ambarantonga ny siany fifaninana masina ka hitondra lafiny tsara eo amin'ny toe-karena na izany na tsy izany dia azo ambara fa kanto ary mahabe fanantenana no avin'ity faritra ity. Mbola hita hito ihany koa fa mbola maro ireo toerana azo trandrahina tsara ary hampiova tanteraka ny ho avy Menabe. Ho amin'ny tapabolany anio toy izao dia toerana hafa indray nitondrana ianareo atao anaty fandarana zahatany isoraka ianao tany tokantrano tany nanaraka amin'ny fandarana hatramin'ny farany isorana ihany koa ireo niara-niasa tamin'ny fandarana zahatany nanatotosa ity fandarana ity anisan'izany ny compagnie aérienne Madagascar Airways izay mpanohana ofisialy ny fandaharana ny ofisy paritra ny fizahantany any Diego Yannick Beauté mpanao ny taresin'ny taovolo ary ny boutique Majesty Ambatonakanga. Famerenana ity fandarantsika androany ity dia amin'ny alakamisy amin'ny 7 ora eto amin'ny televiziona malagasy fa azonao atao ihany koa ny manaraka azy mamirina mijery azy ao amin'ny réseaux sociaux ny zahatany ny Facebook, YouTube, Google Plus sy ny Twitter. Mametraka amin'ny mandrapitafa aminao indray toko lasy toko vavy aza misaraka amin'ny televiziona malagasy. Veloma tompoko. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage, vous a présenté Zahatan.